dia misy mpandraharaha ihany koa lehibe izay hiaraka ny délégation officiale ny filoha Emmanuel Macron ihany koa izay anaraka anazy ao anatin'ilay séquence ataontsika hoe économique izay iseho any amin'ny gare Sorano. Lafin'ny sécurité indray dia raha ny atotanisa azonay mahakasika an'izany efa misy moa efa fanetanana tsakiato nataon'ireo mpitandron'ny filaminana risorana an'izy ireo zany ny hoe mila manaraka ny lamina isika araka ny teninao teo dia olona manakaja lehibe maro no raisitsika amin'ireo fotoana rososona lehibe izay tena manandanja amin'ny fiainan'ny firenena izao dia tokony anaraka an'izany isika ary raha natotanisany omen'izy ireo dia olombelona miisa 1800 na valonjato sy arivo ny miaramila izay hiakatra an-tsehatra hiaro ny vahoaka sy ny fananany amin'io fotoana io. Ny tsikaritra miditra an-tsehatra ao anatin'izay fanadiovana izay ireo mpitandro filaminana ny zandarmariam-pirenena ao anatin'izany manadio ny tatatra sy ny lakan-drano eo ihany koa reny fanadiovana ny arabe ireny satria nisy an'izay rika izay ho an'ny andron'ny omaly ka dia amperiny ny mpitandro filaminana ny zandarmariam-pirenena ao amin'izao fotoana izao mahafinaritra zany ilay ina moa le mafy io zalahy zay le manakaiky ny vahoaka midiny fotony ao anatin'izay fanadiovana ny tanàna izay manala n'ireny loto sy fako rehetra manelingelina ny maso ireny ao anatin'izay mety isy alaim-panary hoe nga zany asa mpitandro filaminana ko ny tsy fandriam-pahalemana reto mirongatra sy ny maro samihafa eny ao zay fa ny zavatra mahafinaritra sy hitako hoe mitaorianan'izay fetin'ny pasika izay lay hoe aloha raha au lieu de andeha anenjika ny olona maneho heviterisy izay mitangorona zay manao ny fitakiny takiny zotery andatsaka bomba mandatsa-dranomasony sisa dia aloha mety mahafinaritra io ry zalahy eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana tsara manaka vahoaka ary miaraka amin'ny vahoaka ao anatin'izay rehetra izay mahafinaritra ilay eza ao anatin'ity ataony mpitandro filaminana ity. Ny resaka ny mahakasika ny zava-dehibe dia nisy ihany koa tany amin'ny firenena italiana tany ny finjeran'ny tao anatin'izy ary nisy ihany koa tao anatin'izany nisy naratra tao anatin'izy ity zavatsika eto Madagasikara ao anatin'ny sehatra toy itony satria dia ao anatin'ny ny mahakasika azy ity manao ona tsara moa ny fanamariana ireny zavatra fotodrafitrasa izay ampiasaina ireny sola vadina any amin'ny fibeara mahita hoe misy menjera ny teleferika maika avy efa eto Madagasikara ny fanaraha-maso raha nijerena aloha ny lalako teo ny maraina teo dia eo manao ivandry mandrapatonga aty amin'ny voaka ty alarobia aty dia miantony eo daholo misy eny folo lay fitondrana olona miantony eo ambony eo daholo reo zany lay aderadera aloha satria inona ny antony eo akaiky eo ny maso ivondrasa atao eo ambonin'ny trano mihitsy mipetraka izay teleferika izay midika fa hoe alay visary io dia ampitaony amin'ny filohan'ny filoha fa mandroso i Madagasikara. Fandraisam-bahiny zay ihany sika marojona amin'ity andro ny talata ity andro any le andro fiasana so de disy ianareo mpiasa andro any nareo le miasa rapitso vao tsy miasa ao anatin'izay fanapa-kevitra ny raisina izay rapitso ilay andro tsy fiasana fanapahana ny raisin'ny raha-mpanjakana ao anatin'izay fa isan'ny lay fanonana an'le arana mihitsy koa zany mpitandro filaminana manadio an'ilay rabe ny lakan-drano sy ny tatatra maro samihafa ao anatin'izay eo zany dia mipetraka mihitsy ilay fanontaniana ary zay ny anokafanany ady hevitra ao anatin'izay ny amin'ny hoe zany ve moa le asa ao anatin'izay amin'ny lafiny ray tsy zany le asa amin'ny lafiny ray eko tsy alao ary ve izy miditra tsehatra ao anatin'izany araka le netiko teo hoe anao an'izao tsy zatsy sy ny zaroa amin'ny resaka hery famoretana sy ny raha matahory fa amin'ny firenena
mandroso amin'ny firenena te androso satria Madagascar tsy maintsy mandroso ihany koa dia tokony miavaka izay fandrindranasa eo anivon'ny firenena izay indrindra zany eo anivon'ireny hoe rafitry ny fanjakana ireny tokony izay le hoe ny fahaizana mandamo manoentina miady olay fomba fiteny fa ny zavatra tsikatra zany ao anatin'izay dia lasa iza sy iza lay mpanadio lasa ataony rakoto sarabe misy fisalovanana andraikitra ve ao anatin'izay fa nisy tsy navitany andraikiny ve tao anatin'izay ka hoe alao lay zandarmaripirenena alao lay mpitandro filaminana no miditra tsehatra amin'ny fanadiovana ny ao anatin'izay fandraisana ny vahiny izay dia eo ny tena dia gaga ao anatin'izany amin'ny hoe zay ve le Madagascar tsy maintsy mandroso ohatry zany ve le fandrosoana tiana hoentina endrika fisalovanana andraikitra ny azo ilazana an'izany Rajoelina satria tsy asana mpitandro filaminana indrindra anatina vanim-potoana manokana toy izao katoky ny fandraisana ny vahiny isika dia ny mpitandro filaminana mihitsy ve no azay no anetsehana an'izay mpitandro filaminana amin'izay iray andro mialoha izay ao anatin'izany no metrahantsika ny amin'ny manahoana ny fandaminana sy ny rindran-damina sy ny fomba fijery ny fomba fiasan'ilay mpikarakara ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy ao anatin'ity lamina mifandraisam-bahiny ity satria raha izao hita izao dia misy an'ilay fikorontanana ao anatin'izay fandraisana ny andraikitra izay alay-panany tena fanakaiza sy manao inona ny mpiasa eo anivon'ny commune izay maro raha izay miresaka ny fanadiovan'izay misy an'izany ny SMA ny mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra misy an'ireny ary raha ohatra ry irosy ihany tsika eritreritra hoe anka ty fety manokana ty événement manokana mihitsy ty raisin'ny Madagascar ty ka ahetsika avokoa ny ratsamangaika rehetra sy ny départemanta rehetra dia aloha ary mieritreritra Rajoelina ao anatin'izay ny amin'ny hoe misy ministera hafa ministeran'ny tontolo iainana ohatra ao anatin'izay rehefa andefa ny saina maneritreritra ihany sika hoe rehefa tsy vitan'ilay commune Antananarivo renivohitra misy an'izany gouverneur zany eto misy an'izany afaka miditra ny tsehatra ihany koa manao an'ilay renfort izay ny azo ilazana azy ao anatin'izay hoe fikonokononana amin'ny fandraisam-bahiny izay mba ho endrika aza enim-boninahitra ilay Madagascar endrika aza enim-boninahitra ilay Antananarivo aiza ho aiza ny gouverneuran'ny eto Analamanga ao anatin'izay fanomezan-tanana izay manana ny teti-bola ihany koa zany départemanta zany faritra Analamanga izany ao anatin'izay ahafahany mihetsika ahafahany miasa ahafahany hoe manatevin-daharana ny asany hoe ny commune eo fa miditra ny faritra ao anatin'izay fanamafisana ny fanadiovana izay eo ihany koa raha hidikidina ihany tsika misy ny fokotany ao anatin'izay ny RFD sy ny sisa manahoana sy manahoana ny fampiatsehana an'ireny amin'izao fotoana izao ny olona tsy anasy eto Antananarivo maro nanahoana ny tsy niditra tamin'ny resaka hoe asa tana maro izay tsy hita izay maharatsy azy ozy ny fomba fiteny ao anatin'izay fandraisana ny vahiny izay fa izao zany aloha dia lay mpitandro filaminana lay zandarmaripirenena no miditra tsehatra amin'izany nefa raha iresaka an'izany ankoron-drano ivandry sy ny manodidina zany sika ny alarobia hatrany amin'iny lalana mihazo an'Ambohimanga kely iny zany fandriam-pahalemana zany mbola tsy tena tafapetraka araka ny tokony ho izy ihany koa maninona raha namafisina tao anatin'izay ilay asana fitandrona ny filaminana farafaratsiny rehefa tsy nanao ihany hatramin'izay dia mba ao anatin'ny hoe ny herinandro mialohan'ny ny fandraisana n'ilay vahiny sy ny herinandro aoriana ny fandraisana ny vahiny tena nahetsika ny mpitandro filaminana hitandrona n'izay filaminana izay satria ho amin'ny rahampitso sy ny rafakapitso aloha zay azo antoka sy inona zay fampiatsehana mpitandro filaminana zay eny rehetreny zay ao ny efa miambina ny amin'ny raha vao misy milanjalanja soram-baventy eo zalahy zao no disposition raisitsika raha vao misy mitangorongorona olona tsy fatapatatra io dia zao ny disposition raisitsika ao anatin'ny resaka fitandronany filaminana fa
ity anio ty zavanitranga tamin'ity tapany marainy ity no hitondrantsika an'izay fomba fijery zany amin'ny hoe de naleo mihitsy ve nanao an'izay fanadiovana sy fidinana teny izay raha androany maraina maninona tsy nanao resaka opération le coup de poing ty maninona raha namafisina raha ninona raha na TV-ny reny nitarina kokoa ao anatin'izay rehetra izay sa hoe nandroto be nga tao arinan'ny fety nandroto be niorana moa araka iny nambarako teo iny tao anatin'izay ka de lay mpitandro filaminana mihitsy no miditra antsehatra ao anatin'izay napetraka teriny bomba mandatsa-dranomaso sy ny lacrymogène sy ny grenade ny basy sy ny maro samihafa de ny kofafa sy ny angady no eny an-tanana ao anatin'izao 5 sy 4 izao ao anatin'izay rehetrarehetra izay tsy any amin'le hoe manadio ny ratso tsy izay velively no ty katongavana tsy any amin'ny hoe tsy tokony ho diovina ny tanàna tsy any lay izy fa any amin'ilay hoe ny rakoto manao ny asa nampandraketina ny rakoto rabe manao ny asa nampandraketina ny rabe sy nametrahany vahoaka ny rabe izay no andrakitry rabe ka rehefa tsy vita ny rabe zany de misy ny fipetra tokony ho raisina amin'ny rabe ve ary rabe ihany koa tokony efa tany aloha satria ity resaka fandraisam-bahiny ty ange tsy hoe tao alohan'ny pakatra hoe tamin'ny sabotsiny hoe ho avy aty ho ny Macron ho avy aty filoha Emmanuel Macron na hoe andray anisy ho hitampoka ho ny Madagascar amin'ny herinandro ho avy io ka de ny groupe ka ny ratsa mangaika rehetra tsy any tsy amehana ity fandraisana ny fivoriana tampony ina moa zany ny ranomasimbe indianina ity ny fandraisana ny filoha Emmanuel Macron tsy amehana izany fa efa fantatra mialoka ao anatin'izay le hoe ny fahaizana mandamina no entina miady fa zao zany tsy nahinandamina de kropadropaka etseroa ary lasa zay zany hoe ny inona moa zany azo ilazana antony manao tsy fanao ve fanao ihany le izy fa zany hoe le fomba fandambainanareo azy mihitsy no tena manahirana eo anatin'ilay hitantanana an'ilay izy andaminana an'ilay rafitra ao anatin'izay maro araka ny nteneniko teo raha ohatra tsika niditra tamin'ny tony hoe fampiasana mpitandro filaminana de alaim-panany teny hoe mety efa tsisy asa ntsony angamba nylay resaka fitandronany filaminana efa tena mipetrapetraka sy milamina mihitsy tsy aka Madagascar fa raisiko fotsiny lay Antananarivo efa mipetrapetraka sy milamina izany fampandrina ny fahalemana zany tsy misy an'izany mpisito mahery zany tsony eto tsy misy an'izany mpangaripôsy zany tsony eto tsy misy an'izany pakankeriny tsy misy mpamaky trano zany tsony eto amin'ity Antananarivo ity ka tsisy ataony eo anivon'ny mpitandro filaminana miadidy an'izay faritanina Antananarivo zay ka lasa miroso amin'itony fanadiovana ny arabe sy ny manodidina azy itony zay ve no misy zay ve no zavatra mitranga ny 038 14 882 24 ny 032 12 888 19 no afahantsika mpiaino mandray anjara ao anatin'izay resadresaka tafatafa sy dinidinika hoentina amin'ity talata maraina ity ao anatin'izay fomba fitondrana sy fitantanana ny firene io lay tanana zatra mitsotra de sahirakirana rehefa avokoka le izy ka tanana efa zatra le amehana lavaka na zavatra efa fantatra heritaona roa taona mialoha ary ty de lasa amehana ny fanaovana ny gré amin'ny tsenam-bary-panjakana tsy andanina tsy lazaina tsony ao anatin'izay amehana ka izao lasa miroso amin'izay fanaovana ny fampiasana ny mpitandro filaminana amin'ny resaka fanadiovana izay de any sika laim-panahy mihitsy ny amin'ny hoe manahoana zay sy zay tokoa ve ny eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ovakiny eo ny SMS rehefa aveo sy ny fidirana amin'ny fandraisana ny antso antarby ao anatrehan'izay resaka lamina sy fandaminana izay amin'ity fandraisana ny vahiny ity somebisebiny ao an-tanàna hoy ilay hira izay ao anatin'ity fandraisana ny vahiny ity ka zay zany aloha no zavatra misy raha ho amin'iny
aksa anankiray iny re amin'iny mare masay ndro kady arivo sy ny mihazo anambomanga kely sy ny atrany pakany avlo iny zany zay tsikaritra izay zay lalana iray am'ireo olalovana moa zany ho an'ny délégation miaraka amin'ny filoha Emmanuel Macron filohan'ny vahiny filoha frantsay ny marimarina kokoa anatin'izay rehetra izay de toy izay sy toy izay ny zavatra misy fa mivadika kely sika ty amin'ny lalana hafa zay nasy-panamboarana ihany koa sy fanavaozana toy ny aty Analakely sy ny manodidina iny de tena ao ihany koa lay ina moa zany fomba fiasa anatina amehana amin'ny fanadiovana ny tanàna mila miverina amin'lohan'ny farany zay aingany ty fahadiovany ty zay no toromarika zay no baiko azo ao anatin'izay rehetrarehetra izay mahafinaritra ny re olona lay tanàna madio mahafinaritra ny tanàna madio fa sika hoa zany ary ny fandarana de ahoana ny fandehany ny Cool TV Cool FM de miandrandrany amin'ny hoe tsara fa toy izy lay fanadiovana fa ataovy rirakoto no manadio fa aloha ry rabe misahana ny andraiky ny hafa ao anatin'izay aloha tsy isy fisalovanana andraikitra fa rehefa tsy ampy ny ekipa mpanadio manaova recrutement anatina ekipa mpanadio raha ohatra ka tsy ampy le izy ao anatin'izay rehetrarehetra zay fa aloha tsy isy fisalovanana andraikitra ohatran'ity satria raha zao zany ny sanatry misy trangana tsy fandriam-pahalemana tampoka kifafa sy angady no eny ampelantanan'ilay mpitandro filaminana raha ohatra sanatry misy an'izay trangana tsy fandriam-pahalemana zay ny manodidina an'ireny toerana dioviny reny de lasa zany aloha aisany iantso renfort risery amin'ny intervention anatin'izay fa lay mpitandro filaminana tsy mbola kifafa sy angady ny eny ampelantanany asa azotsika saratsaina amin'izany ve lay zavatra misy ao anatrehan'izay rehetrarehetra izay nefa any raha ohatra hoa ao anatin'izay raha naina indrindra sy nandamina tsara tsisy hoe lalana vaovaovony fironina omaly ange ireny rehetra ireny fa efa lalana efa fantatra to efa fantatra hoe 4 kilometatra ny alavan'ny mare masay olona toy ny ahoana no ilaina miditra tsehatra amin'ny fanadiovana olona iza no miandraikitra ny fanadiovana ny mare masay mandritry ny herinandro mialohan'ny pasika sy ny herinandro orinan'ny pasika zany azo natao ary tsy sarotro zany tsy voatery mila baka plus 46 vao mahavita mandinika sy mamakafaka ary mandamina n'izany hoe fanadiovana zany ohatr'izay ihany koa ny rokady arivo afaka nalamina sy narindra tsara mihitsy ny amin'ny miditra eto ny mpiasan'ny commune no miandraikitra an'izany asan'ny commune zany ary commune ohatra ny fanaovana anatina orinasa rehetra an'ireny rehefa le misy an'ilay ina moa zany lay asa mitombo zany na hoe miamafy ny asa de misy an'ilay olona antsoina anao renfort ao anatin'izay ka naninona ny tsy tany amin'ny commune no nanao ny renfort no nandefa an'izay napiditra an'izay hoe asiana renfort zay zany ao anatin'izay fanaovana ny tony asa tseliky tony tsy anasa hoa eto be da be ao anatin'izay ary zany manadio zany tsy asa ratsy zany ao anatin'izay amin'izay fotoana ny tanàna madio ny olona mba nahazo kely 5,000 na 2 alina kely ilay olona tsy anasa ao anatin'izay rehetra izay ary ny olona rehefa ampandraisina andraikitra ohatran'io de mahalala n'ilay fahadiovana izy ao anatin'izay mafika ity manadio ity satria mety misy olona any mbola tsy nanadio an'izany arabe zany mihitsy ka netiny tsy fisina amin'izao fotoana ka raha nisy an'izay asa tana maro zay mahafantatra ny amin'ny hoe ay tsy tokony ho aririna etsy seroa ity fonina biscuit fonina bonbon ity ay tsy tokony ho aririna etsy seroa ity kosha ity ao anatin'izay fa za zao ty mandray 5,000 na mandray 2 alina fa mafy le asa natao anatin'izay ka ohatry ny ahoana zany ny asan'ireny
piasa eo anivon'ny commune Tananarivo renivohitra, piasa eny anivon'ny commune manadio isanandro reny. Ao anatin'izay nefa za manipinipy etsery ao anatin'izany misy endrika fanabeazana ohatran'izany raha ohatra narindra sy nandamina nentina tao anatin'izay hoe fahaiza mandamina manentina miady zay tao anatin'izay. Raha ny commune nasaina napiditra renfort nomena teti-bola manokana ny commune hoe ao anatin'ity anareo ity aloha misy zao tapitrisana na tsy haiko fa ny commune koa manahoana no enti-manany ao anatin'izay zany rehetra izany. Mila nijerena sy ny dinihana meloa daholo zany ary tsy sarotra ho azy zany tao anatin'izay ary afaka nietudiena tsara mihitsy, afaka nalamina tsara mihitsy ao anatin'izay ny amin'ny fanadiovana ny tanàna ny fokotany eto amin'ny commune Tananarivo renivohitra misy 270 ny RF2 sy ny tsara sitrapo rehetra teny ny etsehana atao anatin'izay ahafahana nanadio an'ilay tanàna. Fa zao ny mpitandro filaminana zany aloha ny miditra antsehatra ao anatin'izay rehetra zay zay tsapako mihitsy fa anatin'ireo mpitandro filaminana ireo zao misy an'ilay ao mety hoe faly zao le ohatr'izay mba tary anaty kantary fotsiny dororo sy mipetrapetraka fotsiny tao anatin'izay zao mba mivoaboaka ety ady mba manadio anjara briko an'ny tandazana misy mety misy ny fomba fijery ohatr' zany ao anatin'ny zala namana mpitandro filaminana ireo fa ankirany koa mety mingonongono zao ve zany zao ve nofanina tary atrirabe tary mbositra tary zany tary anina manina zany zao nga zao ny aninanay tao anatin'izay ao anatin'izany tsapatsika zany ngonongonona sy fimonomononana ny zavatra misy ateraky ny tsy fahaizana mandamina tahaka zao de lasa ary amin'ny tsy mivonto manaintaina hoe le fomba fiteny zay ary amin'ny ary atsoatsy koa zany mety asa mety tsy raha izao zavatra misy zao mety ahita hoe nipiasa inivon'ny CSUGRA na nipiasa ery amin'ny hôpitaly ery ananina niditra nalefa nanao noho ny amehana koa de maloto ery tsy haiko ohatra raisiko Ambohijatovo ohatra de nanadio teny ao anatin'izay satria zany rehetra zany de mety kakitsika ao anatin'izay fa maninona ngary amin'ny AGRA lasa service minimum zany nitary ao anatin'izay satria nipiasa maly reraka izy de nanavy nanao permanence de tsy maintsy mba nitsotsotra namonjy fodiana de nipiasa tokony hiditra amin'ity an'io ty no lasa nanao an'izay service tery amin'ny fanadiovan'izay zany rehetra zany ny kisary misy ao anatin'ny tony toejava-misy tony akatsika kisary ho azotsika mpiainy mpanaraka ny fandarana de ahoana ny fandehany ao anatin'izay ny aminy hoe toy izany sy toy izany ary ny kisary sy ny zao zavatra misy hitatsika zany ambara amintsika zany de ilay endrika ilay Madagascar endrika ilay fomba fitantanana any Madagascar mihitsy ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny aminy hoe fisalovanana andraikitra no betsaka ao anatin'izay ary le izy lay misalovana andraikitra io ihany fa lay andraikitra koa ny mety ny avaria amin'ny ambony mihitsy hoe ndany lisany manao an'ity aniny ity ao anatin'izay de le ao ambony mihitsy mampisalovana n'le ato ambany ny andraikitra ny ato ambany lasa mikorotana ao anatin'izay asa mety iza zany mety mpanadio mitandro filaminana any ao anatin'izay asa efa nresahako tetiny amin'ity resaka fepetra ndraisany amin'ny andro tsy fiasana fandraisana karama ho amin'ny rapitso ity ny amin'ny hoe ohatry ny ahoana no mahazo ny mpitatana orinasa ao anatin'izany rehetra izany ny amin'ny fatiantoky ny orinasa ao anatin'izao toe-karem-pirenena mahavaivay zao ny ataon'ny herinaratra etsy andany rehefa miasa ianao tapatapaka matetika tapaka maharitra sy ny sisa ny zao zany ianao aloha tonga de tenenina fotsonitsotro zao tsy miasa aloha andro tsy fiasana fandraisana karama ao anatin'izay rehetrarehetra zay de ny mpitatana orinasa no mikely soroka manao ny aintsio zavatra ao anatin'izay fampiodonana ny orinasa sahany tsirairay izay ny fiainana andavanandro ny vahoaka malagasy de mitoy eny ihany ho an'ny zany na tsy zany
satria raha hoan'ny taloha zany andro tsy fiasana andraisana karama zany ahafahana nanao vakansa nanao ny fialana voly arak'izay rehetra izay na ihany koa anaovana tetikasany amin'ny hoe fikarakarana ny ao atokantrano fandaminana metsena dia manamboatra n'izao zao atokantrano fa ny amin'izao aloha zany raha satria anivon'ny fiarahamonina iny ilay mpiaina dia tsy izy any fiasana fandraisana karama zany rehefa andro dia andro tsy fihinanana ihany koa nisy ho an'ndra malagasy ny ankamaroandra malagasy anatin'izay rehetra izay ny tia rahatongavana amin'izany dia ilay toe-karem-pirenena ilay netiko teo ilay hoe ny fahaizana mandamina entina tao anatin'izay rehetrarehetra mety zao kampona mety satria fatara zany andro tsy fiasana io dia mba amin'io fa ilay malagasy ane dia ilay hoanina raha mpitso tedavina anio ilay fomba fiteny zay misy ary miteny mihitsy hoanina hoanina an'io tedavina rahampitso satria dia efa miditra amin'ny fitrosana tao anatin'izay rehetrarehetra zay alaim-panahy ihany koa satria niny ny pasika fa maro misy ny vahoaka malagasy ny ainany zany ny pasika ny azy tao nanao namony vorontsiloza namony gisa sy ny maro samihafa fa taona noho ny fiainana andavanandro ny laoka anana toy ny mahazatra ny sakafo indray indroa toy ny mahazatra fa nisy ny nanana fahefana nanao an'izay androm-pitoloha izay tao anatin'izay fety izay zany zany dia samy nideran'Andriamanitra tao anatin'izay voninandro pasika izay satria fandraisena ny pasika hoy ny mpino kristianina izay tsitsatsatsy izay fa mivelona tao anatin'ity fandraisana ny fety aman-danonana ity isika nyresaka n'ilay mpitandro filaminana nentina saina nanadio teo isika fa io arak'ilay nambarako teo ilay kisary sy fitaratra ny amin'ny hoe zany ilay fomba fitantanana sy fitondrana n'ilay firenena any amin'ny tsombovoto manaitaina ny fisalovanana andraikitra sy ny fifanitsahana andraikitra no lehibe indrindra ka mahatonga izao korontana sy savorovoro misy izao ka zao ilay firenena zao ilay firenena an'izay rehetra izay dia miaraka mijinjan'ilay vokany eto ny vahoaka malagasy ao anatin'izay araka nambarako teo ilay resaka fetin'ny pasika toy izany no zavatra nisy taony nanana fety anim-pitoloha taony nandro fotsy taony toy ny fiainana andavanandro ihany toijantsika eo izay resaka famakafakana makasika ny fandraisana ny fety fandraisana ny vahiny ho amin'ny rahampitso sy raha afaka pitso izay fa iroso amin'ny famakina ny SMS vetivety aloha isika amin'izao maraindraina izao salamakolo Bernardin avy aty Toliara Macron ve tena andeha aty Madagascar sa hoany sa Rajoelina tiany no mahavaza hoy ny fanontaniana apetraky Bernardin avy Toliara raha ny fampitambavao rehetra voaray tsy mbola misy ny mifanohitra amin'izay rehetra izay salamakolo mariny fahavaza mariny filohantsika satsia filoha avy any dia azainy Andry Rajoelina araka ny SMS izay voaray Emmanuel avy aty Toliara ihany metsara velatsy amin'ny vahiny ho avy ity ny fitondrana ho avy zao ity ny fitondrana ity afenina daholo ny fantrana sy ny fahalotontsika gasy fantatry ny vahiny zany io alay ambaratsika forany amin'ny hoe tsy hoe rehefa madio be tsika ao anatin'izay ao anatin'ny herinandro roa herinandro dia hoe zay no ozy ny vahiny hoe madio nkely Tananarivo nefa ny raha mijery ny internet tsika mijery ny manao fikaroana enina amin'ny tambazotra tserasera Facebook aza dia mahita fa zany Tananarivo zany no ville no renivohitra isan'ny maloto indrindra maneran-tany ao anatin'izay ka tsy ny fahadiovana ao anatin'ny raha tsy hoe amin'tinga hoe nisy fitsirihana tampoka aloha zany nataon'ireo mpanao fanadihadiana ao anatin'izay resaka fijerenan'ny tanàna madio sy maloto indrindra maneran-tany zay fa raha hita
Raha ohatra aloha izy rapitso zany nanao an'izay fanady aty indray dia tsy mariny zany Antananarivo maloto indrindra maneran-tany zany fa mitongavy nareo mpanao fanady adiana amin'ireny setrairaisam-pirenena raha rapitso nareo no mijery sady zany Antananarivo zany no madio indrindra maneran-tany zany ngamba ho amin'ny rapitso milamina indrindra maneran-tany mpitandro filaminana etsy sy eroa ary ny mpangaro paosy sy mpisety mahery dia tsy miasa ihany koa rapitso ary tsy afaka miasa reny fa voasambotra avy hatrany satria manao ny asa ny mpitandro filaminana ho amin'ny rampitso ao anatin'izay sangisangy vazivazy ray andarana olona fomba fiteny izay fa io ny vahiny ary zany nosy rahavavy zany mahafantatra tsara ny andavanandrom-piainany eto Madagasikara tsy vitsy amin'izy ireo no mivezivezy matetika manao an'izany Madagasikara Maurice Madagascar Seychelles Madagascar La Réunion ny Comore moa zany dia tsy amatsy lazaintsika ntsony fa dia fa raha rehetra zany rahavavy dia hito le tena akaiky indrindra ao anatin'izay fifanakalozana ara-barotra izay tikan'izay tsy misy zavatra afenina izany ary io le hoe mahay mandray vahiny dia diovina ny tanànako andray vahiny ve dia tsy diovina ny tanàna ozy zareo anatin'ny tambazotra tserasera eo nareo ve zany rehefa andray vahiny dia tsy mba hanadiodio dia ao anatin'izay zay zany lay serasera hoentin'ny mpiaradia amin'ny fitondrana ka nareo ve moa zany andray vahiny dia avelanareo ny fako sy loto ao anatin'izay dia ny misy ihany moa zany ny vahoaka ihany mamaly azy eo ka fa nareo ve zany rehefa mandray vahiny ihany vao malala manadio zay lay valikavatra ao anatin'izay rehetra izay dia te zava-misy eto amin'ny firenena zavatra hita eny amin'ny tambazotra tsirasireny zany rehetra izany vakina ny SMS salama tena misy fiatraikany amin'ny teokareny io andro iray tsy iasany io secteur privé ny tena mampiditra vola ho an'ny fanjakana nefa raha vao miato kely iray andro dia efa miteraka deficit ho an'ny orinasa satria tsy hiasa nefa mitovy amin'ny miasa ihany ny mpiasa ao anatin'izay angasitrahana isika mpiaino ao anatin'izay iny le nambarako teo ary amafisin'ny mpiaino atsika zay mankasitraka amin'ny faneho-kevitra ao anatin'izay ary ny aina avy aty tosiany efa nanafatra 500 sy arivotsika isolo ny asan'ireo fa ny mamafa ny lalana angamba no mendrika an'ireo hoy ny mpitondra dia zay io zay le mpitandro filaminana nasaina nadio teo araky ny nambarantsika teo zay ny faneho-kevitry ary ny aina avy any itosy any momba izay loha hevitra netitsika teo izay tena vakitsika trany SMS manaraka tena mahagagara nga ilay fitondram-panjakana manerana ny nosy ve ilay hoe tsy miasa dia mba afaka alefanareo amin'ny adresy mailaka eo ambany ve ilay tononkalo momba ny fandrosoana iny tsy tadidiko ilay nanao azy fa mikasika ny fandrosoana ilay izy misy hoe 400 mégawatt taloha no nampanantenana ya zay no fangatahany mpiaino antsika lamintsika eo zay rehefa vita ny fandarana fangatahana tononkalo izay fa vakitsika aloha ny SMS manaraka dia hoana ny fandehany misy miaramila frantsay manao formation aty aminay aty Mahajanga moa ve andravadiny Madagascar tsy ekena izany raha ny fampitamba avao aloha zany ao anatin'ny fifampizarana traikefa no antondian'ireny tafika frantsay any amin'ny tapany avaratra nosy any Mahajanga ireny fifampizarana traikefa fanatevenana ny fahaiza manao eo amin'ny fitandrona ny filaminana sy ny hoe raha ohatry ny ahoana natao raha misy ny trangana fanafiana tampoka sanatria zany hoy ilay tompony andraikitra teo anivon'ny 10 alin-dà zany tamin'ny faraparan'ny herinandro teo nitondra ny fanazavana makasika io ary tao anatin'izay mihitsy no teneniny hoe aza taitaitra isika raha mahita reto mpitandro filaminana malagasy vahiny miodiody eny amin'ny fiarahamonina ireny fa ao anatin'izay fanazaratian'izay no asa manandraikitra ataon'izy ireny miaraba anareo eto amin'ny Kolo FM mazoto daholo anareo inona ny tokony ataontsika hoy ny fanontaniana Antsirabe ihany no mandefa izay afatra izay salama dia hoana ny fandehany tratry ny pasika Michel avy aty Mahajanga tena ratsy ny fandaharana aty ilay fandraisana azy ary dia tapatapaka tanteraka
tena malahelo ny tenako fa zay zavatra atao eto Madagasikara dia tsy misy manjary na dia ny fiainonany radio ary ve Madagasikara firenena mantra indrindra maneran-tany misaotra anareo misaotra ny Michel ihany koa ary miarabanao ihany koa na tratra izay paska izay salamakolo azadiniko aty belbaka reraka ny paka omaly dia mangataka hira mangataka hira ny anatalina 6 000 €. Lany tamin'ny fetiny vola zany tao anatin'izay rehetrarehetra izay reo aloha zany isan'ny SMS voaray salamakolo Andriamato-Minisitra amboary ny lalana RN7 fa mijaly ny mpandeha sy ny mpamily tompoko hoy ny SMS izay voaray tao anatin'ny ty tapany maraina ity dia ahoana ny fandehany izao fitondrano zao reto dia atao hoe fanjanatany manara-penitra tsy any amin'ny tsy any toliara irery fa efa manerana ny nosy ny endrika isehony zany no samy hafa fotsiny hoy ny mpiaino antsika salama dia ahoana ny fandehany vita soa ny paka dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny mpino kristianina amin'ny fahalasan'ny papa tsy magaga rehefa andray vahiny mahita vola fa rehefa andavanandro tsy mahita vola ampiasainy hoy ny mpiaino antsika ao anatin'izay fomba fandraisana ny vahiny zay salama dia ahoana ny fandehana momba ilay fandraisana ny vahiny tena tsy manaiky kosa ny saiko raha any andafy avaratra no andraisana ilay olona vahiny tompoko tena matiasina daholo ny zavadrehetra tokony ambotsorohitra na iavoloha ilay fivoriana isika mba manao ohatrany mali mihitsy fa efa sangy mihoatrany loha ilay izy misaotra wifi avy any alasora tao anatin'izay fa ny okevitra izay tozakana aloha ny SMS tsy abikibo amin'ity vita fety ity salamakolo Emmanuel avady toliara tsy fotoana ny fimenemenenana intsony izao andao aseho fa manohitra ny bazy toliara isika satria toliara iara-manana hoy Emmanuel ao anatin'izay afatra izay mangataka ny filohan'ny OGM mba hanome alalana anareo mpanao gazety mba hiresaka sy hanazava amin'ny Emmanuel Macron ny zava-misy ho amin'ny rampitso eo tokoa isika ao anatin'izay ny amineo manahoana ny rindran-damina sy ny arofenitra aiza hoaiza ny fotoana ahafahan'ny mpanao gazety miresaka manao an'ilay valandresaka ho an'ny mpanao gazety miaraka amin'izany filoha Emmanuel Macron zany satria raha ny mpanao gazety tafaresaka tamin'ny tena maromaro ny amin'ny mba manana ny fanontaniana manitikitika sy ho apetraka amin'izany filoha frantsay zany sady tsy impiry ihany koa ao anatin'izay asa fanaova gazety zay ny amin'ny zana ny tany any Emmanuel Macron tamin'izy taty Madagascar ao anatin'izay eo lay zay fa lay fampitambavao amin'ny vahoaka malagasy ihany koa ny amin'ny hoe ohatrany ahoana ny fomba fijeriny Emmanuel Macron filoha frantsay an'ity trango ity ohatrany ahoana ny fomba fijeriny an'ity raisitsika ny resaka demokrasia ohatrany ahoana ny mety fomba fijeriny zany filoha frantsay zany ny demokrasia ety Madagascar raha ampitahina amin'ny demokrasia any aminjare any manao ahoana ny resaka fomba fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy raha zany Madagascar sy frantsay zany ohatrany ahoana ny endrika fifandraisana marina eo amin'ny Madagascar sy frantsay inona ny tombony azony frantsay amin'ny Madagascar inona ny tombony azony Madagascar amin'ny frantsay ahoana ny resaka diplomasia zany rehetra izany ny resaka fifanakalozana ara-barotra inona ny tohana hoentin'ny la Frantsa ho amin'ny Madagascar zay firenena manitra aty indrindra izany Madagascar zany mba inona lay tena vokatra azo aorinany tony inona ny oentinareo frantsay satria filohan'ny frantsay mihitsy ny tonga aty Madagascar inona ny oentinao amin'izany Madagascar anjara biriky ho an'ny fandraisana fahatongavanao eto zany eo ihany koa ny amin'ny hoe misy ary ady hevitra reny tamin'ny 2020 ny volana martsa ny amin'ny ahoana ny resaka grand pardon any frantsay tamin'ny resaka 47 ny resaka tamin'ny fanjanahantany ahoana ny kabeso ahoana marina reny iny any ve no averinareo fa be da be angeny arenany Madagascar vakoka sy kolontsaina any aminareo any frantsa any gazinareo sterizinareo fotsiny any maninona ny tsy averina ty zany rehetra zany isan'ny manitikitika sy tsara ho fantatra daholo ao anatin'izay rehetra ary occasion ty olay fomba fiteny
ahafahana mitondra sy mampafantatra an'izany ankoatran'izay fa no manjary ao anatin'izay lahadinika sy ny